akory aby lahy miaravantsika rehetra tonga somantsara miamary tsara atsika zao raha politika ny fampiresahana any amin'ny gazety any tena teneneo ny anarako tsy fifamalina ampitarika ankilafa fa fifanazavana satria samy manana ny lalany fitakina fiverenan'ny président Marc Ravalomanana isika zaho aloha tofoka tsy leo tamin'ny zavatra nitsanga tao anatin'ny 5 taona ary nazahoako teny zany za tamin'ny fonimbola CT hoe mitady hoe ty Manuel any Atsimbazaza le magro le kabano ka fitakinan'ny président takiko anga zao taky zavatra hafa toto afo fiverenan'ny président Marc Ravalomanana no mitadiava fa za tsy nitady hoe tao CT hitarika tamin'izao fotoana zany mihitsy rehefa vous êtes déjà tao mitady hoe ty Manuel any le kabano magro zay mihitsy ny azay oentiko any raha vo tsy mihaino dia zay hatrafarany aho aoka tsy adika vilana zavatra teneniko mazava tsara ny zavatra teneniko omaly fa naiza zay miresaka hoe zao fampiresahan'izy mirahalahy samy président mandainga satria tsisy mivoaka ny resaka izy mirahalahy so dia ampandrejisa malagasy hoe zao fampiresahan'izy mirahalahy mandainga naiza miteny hoe zao fampiresahan'izy mirahalahy tany tsisy mivoaka ny resaka 5 taona zay firy négociation natao samy namadika daholo naiza tany am-paovor tadidiko tsara ny teny président Marc Ravalomanana niditra tamin'ny telefony tsisy mahazo manao sonia raha tsy tongany amin'ny 20 alina zalahy manao sonia zao ny afarany ka isika ataotsika toto afo mba hoen'ny président era John Mampiana fa mitady président Marc Ravalomanana ny malagasy tsy zay atao magro ny tena mitady azy fa ny malagasy roapolo tapitra mitady président Marc Ravalomanana mba hampandroso ny malagasy rehetra ka izay dia anaovanay toto afo hatramin'ny farany ka la izy ao tehitra Manuel aminy ianareo fa za tsy miova amin'ny kabary na nitambaza narity any tsy afa tsy miova fa tsy maintsy averiny eto président Marc Ravalomanana raha tiana ilamina ny tany fa tsy famerenana hoe azy eto zay mampisy korokorotana hafahafa zay mampisy tsy filamenany politika na président erany mahatsapa zao ny teniteny vaty misy fetra ny fandeferana raha ny anjeny mpanao gazety loatra dia izy hoe misy fetra ny fandeferana ay fantatrao fa misy fetra ny fandeferana fa zay 5 taona telo zany tsy anapetra vavali zay kabariko zay andriamatofinoa era John Rampianina enao tena mpanao gazety hoe misy fetra ny fandeferana zay anjenareo lava io misy fetra ny koa fanohanana ianao raha tsy averina président Marc Ravalomanana andao fanatika amin'ny tele sika mirahalahy dia ho hitanao fa manampetra daholo zavatra rehetra rehefa tsy tiana hikorotana zay tanterao ampilaminana ampiresahana mazava zavatra takinay anankitelo monja tsy anankidimy tsy anankifolo na telopolo na zato anankitelo monja ny fiverenan'ny président Marc Ravalomanana ny fivoahany gadra politika ny fisokafany radionakaty zavatra tsotra tsy anaovana conseil des ministres tsy anaovana conseil de gouvernement miteny fosiny ana mitazona baiboly hoe ity baiboly atandakavanana miverina président Marc Ravalomanana amin'ny lahady mivoaka ny gadra amin'ny lasinainy misokatra radio ny talata tapitra magro miadana ny fitondranao tsisy manakina ianao afaka tsara vola avenivelany miditreto fa zao manafatra ny GSM tsara manao fijery zao nareo Madagasikara feuille de route ny soratanareo ihany io tsy tanteraka io nataonareo ny fifidianana nataonareo zavatra rehetra ty nasainareo nekeny président Marc Ravalomanana tsy zakana iara
nekena tsy fidiny mbola natao arina tsisy misokatra zavatra laktely tsisy mivoa dia ho hitanay azy efa napaha-kevitronareo ataonareo tanterao ny fiaonanety tanterao ny fifanelànety fa raha zaho mitoy eo totsika ilalao eto anao 2 mety ihany fa pasoko eto lava ka isika tsy miemotra mihitsy tongava maro efa ndray fa 7 volany fa volana jolay sahady dia tsotra na inona kajikajy politika ny président Rajoelina ataovy zany tsara zany mitondra ny tany ianao apetraha daholo zay apetraka ao rehetra fa zahay manaraka ihany zahay mijery ihany mijery foana fa ny zavatra takilay mba henoy ny zavatra kabirina sy sanandro eto henoy misy rahanao eto menao tsara mba henoy ny tena taonay fa tsy mamitaka anao ane zany e manome toky anao zany e manome hery anao zany araka amin'ny anaranao ihany hery lehibe ho an'ny fitondranao ny fitakinay raha tanterahanao fa fahalemenao amin'ny fitondranao ny fitakinay tsy tanterahanao zavatra ratsy tsy fanatanterahana an'izany tsotra fohy na iza menmena atao totovary ny kaladala ty ratsy lokany laona tsy avelatsika hatrafary fitakina fiverena président Marc Ravalomanana ary zany ho an'olona tena nitolona fa ny olona mijaby treno ratsy vava rehefa avy eo fa raha tena nitolona marina ianao raha tena naharary marina ianao raha tena nitazona marina nitolona fitakina président Marc Ravalomanana anao tsy anao teny anafotoana ny olona mpitolona hatrafarany fa zay fanarahana aloha tao ny fifanarahana tsara indrindra dia fiverena président Marc Ravalomanana tanindrazana ihany fa rehefa tsy manao an'izay zavatra hafa miseho eto ny amaranako azy dia tsotra misaotra ministera ny atitany namerina nytiako Madagasikara na movansa reto mba hiteny hany ary miverina nytiako Madagasikara tany amin'ny tanjany bureau politique tany amin'ny 2003 sa 2004 zay netiny Rajoelina zany tsy misakana fifamelana satria ny zavatra tsy nandeha tao tany isaiko ny bureau politique président Rajora hery Rajoelina sy lofinantenaina ny anaran'izay raha tsy diso aho ese Sila tompo klasy Sila vice-président Diego Momo sénateur Momo vice-président Mazenga Jean Clément vice-président Tamatave docteur Megdara to fa maty koa izy raha tsy diso aho vice-président ny Antananarivo raha James Olakotomary vice-président Fianarantsoa raha tsy diso aho Mamazena na le député-ny Tima tamin'ny premier mandat le ohatran'ny karana lahy vice-président Tuliara Mafatsy miampy any Rakotondrainy Jacques Arson miampy any le nataotsika vaky tampony izy mananariny raharinay Vandrenatoandro miampy any Patrick Ramiaramanana le PDST miampy any Benjamin ery amin'ny akondrany zany bureau politika tamin'izany fotoana zany mivorianareo fa samy manaiky fifamelana daholy dia tanteraha fa nananganana iny dia mivoaka ny tima fa tsy maintsy manao congrès satria efa nananana dolo sasatsasany ny sasany nanangana parti dia miverina ny sasany nametraka démission dia miverina tsy hoe miverina fa fandaminan-javatra zany averina mitandrany taloha ilay tiako Madagasikara ny président Marc Ravalomanana averytsika mitandrany taloha tsy asina fanilikiliana tsy asina zavatra inona fa aza matahotra mino fotsiny any fa tsy maintsy tonga président Marc Ravalomanana rehefa ataotsika totoafo fitakiana azy saotra tompola makasitaka tompoko vavy Isarantsika sy Emmanuel antondra saika parsay andray présidence flandratsika